Alléluia. Alléluia. Des fois, il m'a rabattu à tirer na manaraka mvatana na manaraka anabaka. Fa savan tout ponge rutsaka umtika tira raya amti aniti. Fanta tue ftona le biwatika tira ya naiza misia nawa. Tete na tov le beono da tifiona namnande man tisa tia. Naiza uzia tueran miss de fanta te tena we tueran na tsari indina de tueran na tena we miss ferana am tumpo amenna. Tendoski tsangana tena numana zoftona zoa dotsika tena we anala bavaka dotsika tena we idiran'Andriamanitra dotsika tena ikoaka dotsika tena ifona amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra raha eo mbola misotranao indray zay ty fantatray fa fotoana lehibe indray ty fotoana omenao anay ty fantatray fa ny fahasoavana sy ny famindraponao Jehovahandriamanitra iny mbola matoy izao anay ary izany mbola angatahana indray amin'ny ty mba irotsahanao feno eto indray satria anao le Andriamanitra zay manana ny drafitra indray mba ahafahanao hiasa amin'ny fahavenoana amin'izao toeran'izao na toerana misy an'ny tsirairay Jehovahandriamanitra dia anao nikasiky ny fon'ny tsirairay ianao no anafaka ny tsirairay ao anatin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao Jehovahandriamanitra eto ny fanahinao efa momba anay eto ny rahanao Jesosy malala efa mameno ny tsirairay indray tena nikasika tena atilaliny fonay Jesosy malalo fantatra efa lehibe ny fahasoavanao Jesosy dia ny fahasoavanao anao ka ahatra mandrakizay eo amin'ny fiainan'ny tsirairay mba ahafahan'ny tsirairay tena hitoetra ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra izy to maheva ny zavatra rehetra ndety zay tena Jesosy mangataka ny fanahinao masina mba tena iomby zao fotoana zao oka ny fanahinao nitoetra ao anatin'ny tsirairay Jesosy malara ny fanahinao nitoetra ao amin'ny fon'ny tsirairay mba ahafahan'ny tsirairay tena hoe voakasika amin'ity fotoana ray ity indray Jesosy malara satria fotoana toy izao Jesosy dia ahafahanay tena hoe hitsokanao hiteranao kalazanao amin'ny anaranao masina Jesosy malala fotoana toy izao nao ahafahanao tena mameno ny tanin'ny tsirairay ny fitsarana karaha eto zay Jesosy malala hiteranao Jesosy malala dia Andriamanitra izy hitoetra ao ambonin'ny fiterana ianao tena tsapa ny kasika ao ny tsirairay Jesosy malala satria fantatra efa lehibe ny fahasoavanao Jesosy malala ny fahasoavanao tena hoe hiasa amin'ny fahavenoana indray raha hiteranao zay Jesosy malala tenao ka tena hiterany fonay madio amin'ny fomangorakoraka Jesosy malala ary raha tonga eto koa panomponao Jesosy malala hitona ny teninao dia oka tena hitona ny teny somafalina sabatra rolera Jesosy malala ary ny teny tsy hiverina aminao raha tsy hikasika na meno ny tsirairay hiasa amin'ny fahavenoana amin'ny fiainan'ny tsirairay Jesosy malala ary amin'ny anaranao Jesosy malala natany zavavaka izany dia sitraka ao aleloia amen dia ndao tsika teka mafy ho an'ny tombo tena andao tsika hidera ndao tsika kalaza Tanawa
Atsika amin'ny fakizany dia tsika hivavaka androany mangetaheta ny tombo tokoa ve tsika tongeto androany matsapa fahamainana ve tsika satria izy any le loharano afaka amelombelona atsika androany mangetahetanao zay tombo maniranao zay androany fenoinao androany zay Each
Tout pour ta nano en joie
Fatimi sini tuana, Fatimi sini tuana, Fatimi sini tuana, Panzakana, Iroyan, Fatimi sini tuana. Fatimi sini tuana, Fatimi sini tuana, Fatimi sini tuana, Panzakana, Abara, Midera Nozai, Midera. Car ton nom est si merveilleux. 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 Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi, Jésus tu règnes, tu es le roi. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, oui, j'exalte, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes, Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans
Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Nel nono sana cielo. L'agneau sur le trône. Tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui vis. C'est toi qui vis. Toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Et à Manja kizayana Pantakanai Tufa. Nyaku kisa Bitangkan ang tupo. Manja kizayana Pantakanai tupo Nyaku kisa Bitangkan ang tupo. Bilang
piazana. Yenao le manje kizai. Le panzak en panzak. Alléluia. Medrikayana. Medrikayana. Teso. Medrikaya kufanai. Oh, il est Medrikaya. Medrikaya na na. Teso. Medrikudera. Iana na na. Medrikaya na na. Amen.
Fatarianao, magagatarianao, tsisy mitoviamina, tsisy toanao. Fatarianao, magagatarianao, tsisy mitoviamina, tsisy Dole tsika farany zany androany Merikany dera Siniata Asandratrany tananay walao Baufuni naritra Merikany dera Siniata Asandratrany tananay walao Baufuni naritra Fatarianao, magagatarianao, tsisy mitoviamina, tsisy toanao. Fatarianao, magagatarianao, tsisy mitoviamina, tsisy toanao. Raio tsisy toanao, tsisy toanao. Raio tsisy toanao, tsisy toanao. Låt tsika itiaka mafy androany voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Samy masitera anazy. Alléluia. Mbola faly miarabantsika izay tsy hita teo dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miaraba koa izay manaraka anabaka amin'izao fotoana izao mino fa misy anjara ho antsika tsara avy androany. Ary mateo ianao tonga eto dia tsy tonga fotsiny tsika fa tonga ho an'i Jesosy satsy zany. Amen. Ilay hirantsika farany teo miteny hoe fa tsara ianao izy mahagaga tsara ianao. Sa manokana dia tena mahatsapa izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ary nareo? Amen. Amen. Tena faly tsika androany. Dia izao tsika tonga amin'ny fotoana anaovantsika fanatitra indray. Izany fanatitra izany tsy fombafomba. Ny zavatra rehetra moa ataontsika ito amin'ity toerana ity dia tsisy fombafomba na fahazarana. Hoe tonga indray androany dia hanao fiderana, dia hanao fanatitra, dia ten'Andriamanitra, dia handray latabatry ny tompo dia vita izay dia samy mody tsia. Fa ny fotoana fanatitra toy izao dia anjara fanompoana ihany koa satsy izany. Araka ny fanentanana ho antsika foana hoe mifanatitra dia tsy eto akory vao omanina fa mandritra ny herinandro. Tsika dia efa afaka manomana anazy. Misy tenin'Andriamanitra anankiray tiako vakiana ho antsika androany ao amin'ny Matthieu toko 5:3-20.
amin'ny boky Matio toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao eo alohan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha atao izay hihavananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Ao ianao sisy ilay andininy voalohany ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao. Izany hoe anatitra fanatitsika ety amin'ny alitara. Dia raha eo ianao mahatsiaro fa misy rahalahinao anohany manana alahelo aminao. Izany hoe raha ohatra ka misy olona manana alahelo aminao, mety koa olona hoe avy ny soloako ohatra na avy nangalatra na avy nijangajanga nefa nandeha anatitra fanatitra dia tsy madio izany. Tsy madio izany ny tanantsika raha andeha anatitra fanatitra isika. Fa inona ny zavatra voalohany angatahan'i Jesosy any amin'ny bokin'ny Obolana toko fahatelo amby roapolo andiny fahaenina amby roapolo manao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Inona izany ny tadiavin'i Jesosy? Ny fontsika alohany, tsy ny volantsika, ireny fitaovana ihany, fa ny fontsika alohany. Moa hoe ny fonao tena madio. Ary io tsy resaka fanatitra ihany fa ny zavatra rehetrarehetra ataontsika ho an'Andriamanitra dia mila manana fo madio alohany. Dia manentana antsika raha nadasy rahavavy, eno antsika izay manaraka anabaka ihany koa mba ny fontsika aloha nataontsika ho an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny androm-piainana mandavanandro any, amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra any dia aoka ny fontsika tena madio, tena maivana tsara. Rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ohatra ny hiratsika ihany koa manao hoe eo amin'ny fanatrehanao mahatsara anahy. Izaho manokana tena mahatsapa an'izany mihitsy hoe tena wow, tena tsara Jesosy. Ary tsy eto amin'ity toerana ity ihany fa ny trano any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny fianarana dia tokony mahatsiaro hoe tena miadana tsara ny fontsika manaraka an'i Jesosy. Hoy izy ny ranadà anankiray nanentana teto tamin'ny tapabolona hoe oka tsy mody hoe anatitra fanatitra, mody hoe hideran'Andriamanitra, tsy aza manao an'izany modimody izany efa mavy nge Jesosy sa tsy izany? Amen. Dia andaontsika anatitra ny fanatitra amin'ny fo madio. Amen. Alleluia. Amen. Dia tsika izany tsy misy protocole afaka mitsangantsika manao fanfalana.
masandratrona ny tanako toy ny tany mary izay mitady orana mihoatra noho izany no iandrandrako anahy te hitondra fanatitra manimpofonyndra manao le rano velona tompony aina sy fanahy asandratsika ny tanatsika eto miakatra sy tony ao anyaminao te ahitanao aho miatany lanitra kanidina ahita miontra netoana fanahiko Utafakambana minawa. Utafakambana minawa. Utafakambana minawa. Alléluia, merci Seigneur. Misaotra Tompo, Quelle grâce Seigneur de pouvoir venir devant ta face tena hoe fahasoavana ny ahafahanay tonga eto amin'ny fanatrehanao et de nous réjouir de ta gloire. ary tena mifaly izay amin'ny voninahitra ao. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Jesosy io misaotra ny amin'ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity. Quelle grâce et quel privilège pour nous Seigneur Tena hoe fahasoavana lehibe ho anay tokoa izany Tompo, de t'avoir comme Père, hoe manana anao iray comme Seigneur et Sauveur. tahaka ny Tompo sy mpamonjy anay. C'est avec beaucoup de crainte Seigneur que nous venons devant toi, Tena mitahotra lehibe no anatonanay andao, mais avec beaucoup de joie que nous pouvons entendre ta voix. fa tena hoe amin'ny fifaliana be no henonay Que ton esprit peut se mélanger avec notre esprit, tena hoe ho tafaray ny amin'ny fananao fananay, que nous pouvons être un avec toi. ary tena ho iray ao aminao izay Seigneur, Tompo. nous manquons de mots, de termes pour exprimer notre joie et notre reconnaissance. Tena tsy ampy ny teninay ny amin'ny fankasitrahananao, Mais nous pouvons tout simplement dire merci, fa te hilaza fotsiny izay hoe misaotra car tu nous bénis. satria mitahanay Tu ianao, nous bénis chaque jour. mitahanay isan'andro ianao, Et nous avons la grâce aussi, Seigneur, ary tena manana fahasoavana koa izay de Tompo, pouvoir être en communion avec toi, tena hoe tafaray aminao, d'entendre ta voix, mihaino feo de anao, discerner ton plan et ta volonté. manavaka ny sitraponao, Nous ny t'invitons, drafitrao. Seigneur, Tompo manasanao izay à mity parler à notre cœur hiteny amin'ny fonay en toute liberté, amin'ny fahafahana de nous tanteraka, conduire hitondra anay dans tes sentiers, Seigneur, eo amin'ny lalanao et de Tompo, glorifier ton nom, Seigneur. ary ame voninahitra ny Car anaranao, nous sommes à toi, Seigneur. satria anao izahay, Nous sommes ton peuple. vahoaka anao izahay, Nous t'appartenons, Seigneur. anao izahay Tompo, Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux, ampiasao amin'izay tianao ampiasana anay izahay pour la gloire de ton nom. ho amin'ny voninahitra ny Merci, anaranao. Jésus. Misaotra Jesosy, Merci, Seigneur. misaotra Tompo, Sois béni, Jésus. niteranao izahay. Alléluia. Alléluia, Amen. amen. Nous pouvons prendre place. Afaka mahazo toerantsika. Alléluia.
J'espère Alléluia. que tout le monde va bien. Mino fa tsara daholo tsika rehetra. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Ary miarahaba tsika rehetra izay manaraka anabaka. Et bonjour à ceux qui sont à Tuléar, Miarahaba andreo any Tuléar. ceux qui sont aussi à Tamatave qui ont organisé une réunion spéciale aujourd'hui. Ary ho andreo izay ana Tomasina koa izay nikarakara fotoana manokana androany. Qui ont un moment de communion fraternelle. Izay misy fiombonan'ny mpirahalahy. Et on n'oublie pas non plus ceux qui nous suivent de l'extérieur. Ary tsy adintsika ihany koa ireo manaraka antsika any ivelany. Amen. Amen. C'est vraiment, je ne sais pas comment exprimer la joie. Tsy haiko ny milaza ny fifaliako Ma joie de venir dans la présence du Seigneur. ny fifaliako rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'ny tompo. Amen. Amen. J'espère que cette joie est partagée à chacun d'entre nous. Mino hoe samy manana an'izay fifaliana izay koa isika rehetra. C'est une grâce. Tena hoe fahasoavana. Amen. 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 Je salue aussi tout spécialement ceux qui sont là pour la première fois. Miarahaba ihany koa amin'izay samba vao tonga eto androany. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Misy olona ve androany vao tonga eto amin'ity toerana ity? Il y en a encore, je suppose. Hein? Mbola misy ihany ve? Amen. Soyez les bienvenus. Tonga soa ianareo Que le Seigneur vous ary ny bénisse. tompo hitahanareo. Amen. Amen. Et je salue aussi Miali qui vient de Tuléar. Ary miarahaba mialy koa izay avy any Tuléar. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Miali et Joy. Yes, joy. Oui, Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible Ndao isika indray ny baibolintsika et nous allons lire deux passages. ary hamaky an-dalana anankiroa Le isika. premier, c'est dans l'Évangile selon Matthieu. Ny voalohany dia amin'ny filazantsara amin'ny Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu toko 10. On va lire du verset 34 au verset 38. Manomboka amin'ny andininy faefatra amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Matthieu 10, 34 à 38. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu toko 10 andininy faefatra amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra, fa tonga aho ampifandraha olona amin'irainy, ary ny zanaka vavy amin'reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafozam-baviny, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans l'Évangile selon Luc. Ary ny andalana manaraka azy ho vakitsika dia amin'ny filazantsarany Luc. Luc chapitre 12 Luka toko 12 et le verset 49. andininy 7. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Tonga hanipy afo ety ambonin'ny tany aho ka tsy manao ahoana ny faniriko mba hiretan'izany sahady. C'est quand même assez étonnant parce que nous savons que Jésus est le prince Tena de paix.
Tena mahagaga zany satria Jesosy fantatsika hoe andrian'ny fiadanana. Il est le prince de paix, mais il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Izy no andrian'ny fiadanana nefa izy milaza hoe tsy tonga hitondra fiadanana izy fa hitondra sabatra. Mais s'il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il a précisé qu'il n'est pas venu apporter la paix dans le monde. Izy mitondra fiadanana fa miteneneny eto hoe tsy hitondra fiadanana Sur ho la an'izao terre. tontolo izao ety Oui. ambonin'ny tany. Il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Tsy hitondra fiadanana ety amin'izao tontolo izao. C'est-à-dire, il n'est pas venu donner le confort au monde. Zany hoe tsy tonga izy hampahazoaina an'izao tontolo izao. Il nous donne la paix intérieure, Manome fiadanana aty anatsika izy mais il n'est pas venu nous donner le confort. fa izy tsy tonga hoe hampahazoaina antsika Parce qu'il fotsiny. nous dit que celui qui veut le suivre, Satria izy miteny hoe zay te hanaraka azy il doit se charger de sa croix. dia mila mitondra ny azy Il doit fijaliana, renoncer à lui-même mila mandany et tenany se charger de sa croix. ary mitondra ny azy fijaliana. Amen. Amen. Il est venu jeter du feu sur la terre. Ary tonga izy handatsaka afo ety ambonin'ny tany. Le feu, ça brûle. Zany afo zany dia mandoro Et l'épée, ça tranche, ça sépare. ary ny sabatra dia manasaraka. Il y a un frère qui m'a posé une question une fois. Nisy rahalahy ray izay nametraka fanontaniana tamiko indray mandeha. Il m'a dit, mais Jésus n'est-il pas venu apporter la paix et la réconciliation? Dia izy ny teny hoe Jesosy ve tsy tonga hitondra fiadanana sy fampihavanana? Pourquoi le message que vous portez, vous, votre message sépare les gens? Fa maninona ny hafatra hoentinareo no manasaraka olona? Est-ce que Jésus n'est pas là pour nous réconcilier? Jesosy ve tsy eo mba hampihavana antsika, Nous réconcilier entre nous hampihavana amintsika samitsika et nous réconcilier avec Dieu? ary hampihavana antsika amin'Andriamanitra? Pourquoi le message de la croix Fa maninona ny filazantsara ny azo fijaliana crée des divisions? no mitondra fisarahana? Et c'est ça justement l'épée. Ary izay ilay sabatra. Parce que s'il est vrai que l'évangile nous réconcilie avec Dieu, Satria raha marina hoe ny filazantsara dia mampihavana antsika amin'Andriamanitra, si Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, ary Jesosy dia tonga hampihavana antsika parce amin'Andriamanitra, qu'il ne faut pas oublier que nous étions des étrangers. satria tsy tokony adintsika hoe olona vahiny isika, Nous n'étions pas concernés par les alliances. ary tsika dia tsy tao anatin'ny fanekeny, Nous n'avions aucune relation avec Dieu. ary tsy nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra isika, Mais Jésus est venu fa tonga pour Jesosy nous réconcilier avec Dieu. hampihavana antsika Et le amin'Andriamanitra. message qu'il nous a apporté, Ary ny hafatra izay nomeny atsika c'est un message qui nous amène à nous réconcilier entre nous. dia hafatra izay mahatonga antsika hihavana amin'ny samitsika. Mais ce message, Fa io hafatra io il peut créer la séparation et la division. dia afaka mitondra fisarahana sy fizarana ihany koa. Ça crée la séparation Mitondra par fisarahana rapport au monde. amin'izao tontolo izao. Le Seigneur est venu nous appeler de là où nous étions Ny tompo dia tonga niantso antsika teo amin'izay nisy atsika, on a quitté les ténèbres niala tao amaizina isika pour venir à son admirable lumière. mba ho tonga eo amin'ny fahazavana lehibe. Donc il y a une séparation Dia tena hoe misy fisarahana qui zany doit tao, se faire. misy fisarahana izay tokony hitranga ao, Quitter une vie ancienne miala any amin'ny fiainana taloha pour entrer dans une vie nouvelle avec Dieu. dia hiditra ao amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Et ça, c'est ça la signification de l'Église. Ary izay ny dikany atao hoe fiangonana, Ecclésia, eklésia, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui sont appelés par Dieu, dikan'izany hoe fikambanan'ireo olona izay natsoan'Andriamanitra, qui sont appelés par Dieu pour quitter le monde
natsoin'andriamanitra hiala amin'izao tontolo izao pour devenir un peuple mba ho tonga vahoaka un anankiray peuple acquis, vahoaka ho azy un peuple qui appartient au Seigneur. vahoaka amin'ny tompo Parce que le monde n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir avec le monde. satria andriamanitra dia tsisy ifandraisana amin'izao tontolo izao Il n'y a aucune relation entre Dieu et le monde. ary tsisy fifandraisana mihitsy eo amin'andriamanitra sy eo amin'izao tontolo Le izao monde a son prince izao tontolo izao a dia manana ny andrinany et Dieu a son royaume. ary andriamanitra dia manana ny fanjakany Donc il nous a tirés des ténèbres, ary izy a nanala antsika tany amin'ny fahamezinany il nous a appelés du monde niala teny amin'izao tontolo izao isika pour nous faire entrer dans son royaume, dia nampidiriny a ao amin'ny dans fanjakany son royaume éternel. ao amin'ny fanjakany mandrakizay Et ces deux royaumes ary ireo fanjakana anankiroa ireo a n'ont pas de relation. dia tsy misy fifandraisany Et c'est là où justement s'opère la séparation. ary eo ny tonga le fisarahana C'est pas qu'on a un pied dans le monde et un autre pied dans le royaume de Dieu, tsy hoe manana tongotra ray tsika ao amin'izao tontolo izao a dia tongotra ray amin'ny fanjakan'andriamanitra mais il y a une coupure totale et complète. fa misy a fizarana tanteraka mihitsy Il n'y a aucune relation entre le monde des ténèbres et le monde de lumière, le royaume de lumière. ary tsisy ifandraisany a any amin'ny fahamezinana sy ny fanjakan'ny fahazavana Mais ce sont deux royaumes différents fa tena hoe fanjakana roa samihafa ireo qui n'ont aucune relation entre eux. ary tena tsy misy ifandraisany mihitsy Amen. amen Le Seigneur nous a mis à part. ny tompo dia tena nanokana antsika On est mis à part pour lui. natokany tompontsika mba ho azy Nous sommes dans le monde, eo amin'izao tontolo izao itsika mais nous ne sommes pas du monde. fa tsika dia tsy an'izao tontolo izao Nous n'appartenons pas au monde. tsy an'izao tontolo izao isika Nous appartenons au Seigneur. fa ny tompo isika Amen. amen C'est un point très important que nous devons retenir, tena teboka lehibe mihitsy zay zay tokony ho tadiditsika que nous sommes appelés à sortir du monde. fa isika dia natsoina hiala amin'izao tontolo izao C'est-à-dire nous n'avons rien du monde. izany hoe tsy manana ninina amin'izao tontolo izao isika Le monde n'est pas notre royaume, n'est pas notre monde, izao tontolo izao a dia tsy izao tontolo izao atsika tsy fiainantsika mais nous ne sommes pas du monde. fa tsika dia tsy an'izao On tontolo va izao lire un passage dans l'évangile de Jean, amaky andalatsoratra masintsika ao amin'ny filazantsarany jauna on va voir la prière que le Seigneur avait faite avant de retourner au ciel. jerentsika mivavaka nataony tompo a alohan'izy akatra tany an-danitra Dans Jean chapitre 17, jauna toko fafito ambe folo nous allons lire à partir du verset 11. manomboka eo amin'ny andiny faraka ambe folo Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. ary Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils sont dans le monde, verset 16, comme moi. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17, sanctifie-les par la parole, par ta parole est la vérité.
ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao ary izao mankany aminao ray masonao tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anarana izay nomenao ahy ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina fa ankehitriny mankany aminao aho ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Nous sommes dans le monde, eto amin'izao tontolo izao isika mais nous ne sommes pas du monde. fa isika dia tsy an'izao Nous tontolo izao n'appartenons pas au monde. tsy an'izao tontolo izao Nous isika n'avons pas de relation avec le monde. tsy manana fifandraisana amin'izao tontolo izao isika. Amen. Amen. Nous appartenons au Seigneur. Fa ny tompo isika Nous sommes le peuple de Dieu. ary sika dia vahoaka an'Andriamanitra Nous avons été mis à part. efa natokana isika Et le Seigneur nous sanctifie par sa parole. ary ny tompo dia manamasina antsika amin'ny alalan'ny teniny Et si nous appartenons au Seigneur, ary raha ny tompo isika le monde va nous haïr. dia mankala antsika izao tontolo izao Si le monde est ami avec nous, fa raha namantsika izao tontolo izao c'est parce que nous sommes du monde. dia an'izao tontolo izao zany isika. Si un enfant de Dieu, il est aimé par le monde, raha ohatra ka misy zanak'Andriamanitra tian'izao tontolo izao c'est parce qu'il est du monde. dia an'izao tontolo izao Le zany monde izy. aime les siens. fa satria izao tontolo izao dia tiany azy Mais si nous sommes des enfants de Dieu, fa raha isika zanak'Andriamanitra des enfants légitimes de Dieu, zanaka tena izy le monde va nous haïr. dia ankala antsika izao Le tontolo monde va izao nous persécuter. anenjika antsika izao tontolo Et c'est izao ça l'épée, justement. ary zay le sabatra. J'ai entendu des frères dire, pas ici à l'église, mais ailleurs, mahendro rahalahy miteny tsy eto amin'ny fiangonana eto pourquoi fa vous amin'ny vous toerana prêchez hafa. toujours la persécution? Fa maninona nareo no mitory fanenjehana foana Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut voir dans l'église misy zavatra hafa hitantsika avy eo anivon'ny à fiangonana part la persécution? raha tsy ny hoe fanenjehana Nous voyons depuis l'église primitive, hitantsika zany hatramin'ny fiangonana voalohany les premiers disciples, ireo mpianatra voalohany ils ont été persécutés. dia nenjehana izy ireo Et ça a continué. dia nitoy zany Et ça va toujours continuer ary mbola hitoy zany jusqu'au retour du Seigneur. mandra-piverin'ny tompo. Pourquoi il y a eu la persécution? Fa maninona misy ny fanenjehana Pourquoi il y a la persécution fa maintenant? maninona misy ny fanenjehana Pourquoi il y aura ankehitriny toujours la persécution? ary fa maninona ny mbola izy foana ny C'est fanenjehana parce qu'on n'est pas amis du monde. satria tsika dia tsy Et le naman'izao monde va tontolo nous izao persécuter. ary anenjika antsika izao tontolo izao. Mais si nous nous adaptons au monde, fa raha ohatra tsika ka makataka an'izao tontolo izao fanaraka amin'izao tontolo izao le monde va nous accepter dia anaiky antsika izao tontolo izao parce qu'on n'est pas ennemis du monde. satria tsika dia tsy fahavalon'izao On n'est tontolo pas izao séparés du monde. tsy tafasaraka amin'izao Un tontolo coup izao isika on est avec le monde, indraindray tsika miaraka amin'izao tontolo un izao autre coup avec le Seigneur. dia indraindraindray tsika miaraka amin'ny tompo Il y a trop de compromis. tena misy maromaro tsiraisana be dia be Nous sommes une race élue, c'est ce que dit la Bible. fa tena taranaka voafidy isika Nous izay sommes tenin'Andriamanitra. spéciaux, frères et sœurs. Spéciaux. tena hoe olona manokana isika Nous sommes dans le monde, eo amin'izao tontolo izao isika mais nous sommes spéciaux. fa tsika dia olona miavaka Nous appartenons au Seigneur. ary any tompo isika Nous appartenons à un autre royaume, anna fanjakana hafa isika le royaume de lumière. fanjakany mazava. Le royaume des ténèbres, Ny fanjakan'ny aizina il y a la souillure, dia misy il fahalotony y a le péché. misy fahotana Dans le royaume de Dieu, fa ao nous fanjakan'Andriamanitra sommes purifiés.
dia voadio isika. Amen. Amen. Et ce royaume n'a rien à voir avec les souillures de ce monde. Ary io fanjakana io dia tsisy ifandraisany amin'ny Si donc nous avons été appelés, ary isika raha natsoina nous avons été appelés pour sortir du royaume des ténèbres, là où il y a les souillures. sika dia natsoina ialo amin'ny fanjakany aizina izay misy ny fahalotona Nous avons été purifiés par le sang du Seigneur ny diovin-drano tompo isika et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. ary tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nous avons été justifiés, Efa nohamarinina isika nous avons été sanctifiés. ary namasinina Nous sommes devenus des enfants de Dieu. ary tonga zanak'Andriamanitra isika. Amen. Amen. Et vous savez, frères et sœurs, Ary fantatrareo ve raha lasanabavy pour que nous devenions des enfants de Dieu, mba tonga antsika ho zanak'Andriamanitra, pour que nous puissions entrer dans son royaume, mba ahafahantsika ho tafiditra ao amin'ny fanjakany, Dieu a payé un prix très, très, très fort. dia tena nandoha vidiny farak'izay mafy indrindra ny Andriamanitra, Parce qu'il a payé de la vie de son Fils bien-aimé. satria nalohany izany tamin'ny alalan'ny fiainan'ny zanany lahatokana. Ce qu'il avait de plus précieux, Izay tena hoe sarobidy indrindra taminy il l'a donné. dia nomeny izany. Son Fils a été pendu sur le bois. Ny zanany dia nahantona teo amin'ny hazo, Il a donné, il a donné sa vie. nanolotra ny aina izy, Il a donné son sang. natolo ny rany. Pourquoi Dieu a-t-il payé un prix fort? Fa nanina Andriamanitra nandoha vidiny lafo be? Parce qu'il m'a aimé et il t'a aimé. Satria izy tia dia tianao koa izy. Dieu, pour faire ou pour accomplir son plan, Ary Andriamanitra mba hatateraka ny drafiny il n'y a pas de sentiment. dia tsisy resaka fihetsem-po. Pour accomplir son plan, Mba hatateraka ny drafiny Dieu n'utilise pas des sentiments. dia tsy nampiasa fihetsem-po S'il Andriamanitra. avait utilisé des sentiments, Satria raha nampiasa ny fihetsem-pony il izy il n'aurait pas laissé son Fils unique aller sur la croix. dia tsy navela ny zanany lahatokana akeo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Amen. Il a fermé les yeux. Fa tena nanakipa ny masony izy Quand son Fils sur la croix, il a crié, rehefa teo amin'ny hazo fijaliana ny zanany ka nikikika Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? kikika hoe raha eo fa nahoana dia nafoy ahy ianao. Il a bouché les oreilles. Dia tena nanapina ny sofiny izy. Son plan Ny drafiny est merveilleux. dia tena mahafinaritra. Son plan, Ny drafiny sa volonté ny sitrapony doit s'accomplir. dia tokony ho Et tanteraka. c'est quoi sa volonté pour toi et pour moi? Ary inona ny sitrapony ho ahy sy C'est ho de anao nous séparer du monde. dia ny isarahantsika amin'izao tontolo izao. Donc, par rapport au péché, Misaraka amin'ny fahotana. Dieu n'utilise pas de sentiments. Amin'ny fahotana Andriamanitra dia tsy mampiasa fihetsem-po Il ne peut pas accepter ary tsy manaiky izy que nous ayons un pied dans le monde, hoe manana tongotra ray isika eny un amin'izao pied tontolo dans le izao. péché, Tongotra ray ao amin'ny et un autre fahotana pied avec lui. ary ny tongotra ray ao aminy. Le Seigneur, il est vraiment radical. Ary ny tompo dia tena entitra ny Il faut amin'izay. qu'il y ait une séparation, frères et sœurs. Tokony misy fisarana raha lasana bavy. Une séparation avec le monde, Fisarana eo amin'izao tontolo izao une séparation avec le péché. ary fisarana amin'ny fahotana. Parce qu'il n'y a aucun rapport Satria tsy misy ifandraisana ireo entre ces deux royaumes. amin'ny fanjakana anankiroa ireo. Rien de souillé Tsy zavatra maloto ne peut entrer dans le royaume de Dieu. tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, afaka tafiditra ao amin'ny Il n'y a pas fanjakan'Andriamanitra. de péché mignon. Tsisy hoe fahotana mahafatifaty. Parfois, on a tendance à dire, ah, une faiblesse. Ndraindraitsika J'ai une faiblesse. ndraindraitsika miteny hoe misy fahalemena, za manana fahalemena. C'est une faiblesse ou une addiction? Fahalemena ve zany sa fatotra? Il faut appeler péché par son nom. Rehefa fahotana dia atsoina amin'ny anarany hoe fahotana. On dit péché
fahotana j'ai une addiction, hoe misy zavatra mamatotra anahy, le Seigneur ne te condamne pas. ny tompo tsy manameloka anao. Si tu as une addiction, Raha ohatra ianao ka misy fatotra mamatotra anao, si nous reconnaissons nos péchés, fa raha ohatra tsika ka miaiky ny fahotantsika, il est fidèle et juste pour nous les pardonner dia matoky sy marina izy ka amela ny et pour helokantsika nous purifier de toute iniquité. ary ny adio antsika ny amin'ny heloka rehetra. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Fa inona ny andrasan'ny tompo amintsika? C'est de reconnaître seulement notre iniquité. Ny haiko fotsiny ny helokontsika. Je reconnais que je suis esclave de tel péché Mihaika hoe andevon'ity ota anankiray ity et j'ai besoin d'aide. dia mila fanampiana. Amen. Amen. J'ai besoin de la grâce du Seigneur Mila ny fahasoavan'ny tompo parce que je suis faible. satria marefo Je suis incapable de me sauver moi-même. ary tsy afaka mamonjy ny tenako J'ai besoin de la grâce du Seigneur fa mila ny fahasoavan'ny tompo pour me libérer. mba hanafaka. Car la Bible nous dit, Satria ny baiboly dia si miteny le amintsika Seigneur hoe vous affranchit, raha ny tompo ny manafaka anareo vous serez réellement libre. dia tena ho afaka marina ianareo. Amen. Amen. On ne peut pas s'amuser avec le péché. Tsy afaka misangisangy amin'ny fahotana isika, Dieu a horreur du péché. ary ny tompo dia tena makahala fahotana. Il a vraiment horreur. Tena makahala marikoriko C'est amin'ny pas quelque fahotana chose izy. avec lequel on peut jouer. Tsy hoe zavatra afaka lalaovintsika izany. Ou on peut se contenter de vivre. Non, ça c'est ma faiblesse. Dia mionona fotsiny tsika hoe zao ny fahalemeko. Si nous sommes des enfants de Dieu, Fa raha zanak'Andriamanitra isika on doit avoir le péché en horreur. dia tokony mankahala fahotana antsika. Amen. Amen. Le Seigneur ne condamne personne. Hein. Ary ny tompo dia tsy manameloka an'izany izy. Il n'accuse personne. Hein. Tsy manameloka an'izany izy Il est izy. venu chercher et sauver le pécheur. Satria izy tonga hitady sy hamonjy ny very. Il déteste le péché, Mpanoty. Tsy tia fahotana izy, mais il aime le pécheur. fa tia olona mpanota. Lorsqu'on on a amené la femme adultère devant lui Rehefa nentina teo anatrehany ilay vehivavy tratra ny et que zangajany, les pharisiens l'ont accusé, ary nanameloka azy ireo fariseo, le Seigneur n'a même pas osé la regarder. ary ny tompo dia tsy nijery azy akory. Et il a dit que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre. Ary ny tompo dia niteny hoe ary izay tsy nanota taminareo ny aoka hitora-bato azy voalohany. Et ils sont partis l'un après l'autre. Dia nandeha niala tsirairay izy Finalement, ireo. la femme s'est retrouvée avec le Seigneur. Dia ary ilay vehivavy reriny teo niaraka Et tamin'ny le tompo Seigneur lui izy. a demandé, Dia nanontany azy ny tompo, où sont ceux qui t'ont accusé? aiza ireo olona izay nanameloka anao? Parce que moi, je ne t'accuse pas. Satria za tsy manameloka anao. Moi, je ne te condamne pas. Za tsy manameloka anao. Vas-y. Mandeha any. Mais Fa ne pêche plus. aza manota intsony. Vas-y, Mandeha any. mais Fa ne pêche pas. Ne pêche aza plus. manota intsony. Pourquoi? Fa maninona? Parce qu'il a le péché en horreur. Satria izy dia tena mankahala fahotana. On comprend mal la grâce du Seigneur. Matakatra tsika hoe ny fahasoavan'ny tompo On comprend mal. Ay, tsy azontsika tsara ny atao hoe fahasoavan'ny tompo. Beaucoup de gens comprennent mal la grâce du Seigneur. Be dia be mihitsy ny tsy mahazo tsara na mandika Beaucoup de gens pensent que le Seigneur, il est plein de grâce, donc il va toujours pardonner. Be dia be ny olona mieritreritra hoe satria ny tompo dia be fahasoavana dia mamela foana izy. Oui, il va toujours pardonner, ça c'est vrai. Tena mela foana tokoa izy, tena marina Si izany. nous sommes sincères dans notre repentance. Raha ohatra tsika ka tena tsotra ao anatin'ny fibebahantsika. Mais on ne se moque pas de Dieu. Fa tsika dia tsy afaka mahazovazy Nous an'Andriamanitra. sommes faibles. Malemy isika. Dieu nous comprend. Tena hoe mahazo an'izany ny tompo. Et il a placé des hommes pour nous aider. Fa izy dia nametraka olona hanampy antsika. Nous ne sommes pas des superman et des superwoman. Tsika tsy hoe olona mafy be daholo akory. Nous pouvons avoir des faiblesses. Fa afaka manana fahalemena isika.
Mais nous ne pouvons pas nous contenter de vivre avec ces faiblesses. fa tsy afaka mionontsika hoe hijanona ao anatin'izany fahalemena izany Parce que ces faiblesses satria izany fahalemena izany nous gardent dans le monde, dia mitazona antsika hoe eo amin'izao tontolo izao nous attirent à rester dans les souillures. ary misintona antsika hijanona ao anatin'ny Alors fahalotony que le Seigneur est venu nefa ny tompo dia tonga pour nous tirer de ces souillures, anala antsika ao anatin'izany loto pour izany nous purifier ary anadio antsika et nous sanctifier. sy anamasina antsika Amen. amen Oh Seigneur Jésus, le Seigneur a tout fait ny tompo a dia efa nanao ny zavatra rehetra pour nous sauver. mba hamonjy antsika Il a vraiment tout fait pour nous sauver. tena efa nanao ny zavatra rehetra izy mba hamonjy antsika Allons-nous toujours nous contenter d'avoir un pied dans le monde? tsika ve dia ionona foana hoe tongotritsika ray eo amin'izao tontolo izao Comment est l'état de notre cœur? ohatrany ahoana ny toe-pontsika Est-ce que nous nous amusons avec la boue, tsika ve a milalao fotaka avec le péché, milalao fahotana alors que le Seigneur nous tend la main nefa ny tompo a efa manatsotra ny tanany amintsika pour nous sauver, mba hamonjy antsika pour nous tirer de la boue, mba hanala antsika ny amin'izany pour nous fotaka amener izany dans son royaume? ary hitondra antsika eo amin'ny fanjakany C'est une grâce, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne. tena hoe fahasoavana no nomeny tompo antsika raha lasana C'est bavy gratuit. ary maimaimpony Comment ne pas profiter de cette grâce que le Seigneur nous donne? andao isika nararaotra n'izany fahasoavana izay nomeny tompo antsika izany Comment prendre en vain ce salut indrindray tsika raha sika amevantsika ny famonjena qui nous est donné gratuitement? izay nomena antsika maimaimpona Plus tard, il sera peut-être trop tard. ao aoriana kely eo mety hoe ho tara loatra isika Frères et sœurs, raha lasana bavy a c'est très important que nous comprenions qui nous sommes. tena zava-dehibe natakaratsika hoe iza moa isika Quelle est ma valeur et quelle est ta valeur devant le Seigneur? ohatrany ahoana ny tombambitiko a sy ny tombambidinao eo anatrehan'ny tompo Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. tsika dia zanaky ny andriamanitra tsy to Allons-nous nous comporter comme des pauvres misérables qui vivent dans les décharges publiques? tsika ve dia hiaina ny fiainantsika tahaka an'ireo olona izay mampalahelo a mipetraka eny amin'le fitoeram-pako Christ est-il mort en vain? jesosy ve a dia maty foana Sommes-nous sauvés et puis nous allons encore retourner dans les décharges publiques? tsika ve a efa novonjena dia hiverina eny amin'ny fitoeram-pako indray C'est vrai que Dieu est amour. tena marina hoe andriamanitra dia fitiavana Dieu pardonne, andriamanitra dia mamela helika mais il ne peut pas vivre dans le péché. fa izy a dia tsy miaina anaty fahotana Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune relation entre Dieu et les souillures du monde. ary tsisy fifandraisana eo amin'andriamanitra sy ny loton'izao tontolo izao Nous avons besoin de prendre vraiment une décision ferme, tena hoe mila mandray fanapa-kevitra matotra de isika fermer les portes complètement au monde et les choses de ce monde. anidy ny varavarana rehetra amin'izao tontolo izao Nous sy ny zavatra sommes izao tontolo dans le izao monde, eo amin'izao tontolo izao isika mais nous ne sommes pas du monde. fa tsy an'izao tontolo Nous izao ne isika pouvons pas vivre comme le monde. tsy afaka miaina isika tahaka an'izao Nous ne tontolo pouvons izao pas nous identifier au monde tsy afaka manahaka an'izao tontolo izao isika parce que le monde a son prince. satria izao tontolo izao dia manana ny andrinany Mais nous avons notre roi, fa tsika manana ny mpanjaka le tsika roi des rois mpanjaka ny et le mpanjaka Seigneur des seigneurs, tompony tompo le Dieu Tout-Puissant. andriamanitra tsy tompo Nous lui appartenons ary azy isika et nous ne pouvons pas faire de compromis.
tsy afaka manisy marimaritra iraisana isika avec le monde amin'izao tontolo et izao avec le péché. sy amin'ny fahotana. Le péché, on le condamne. Ny fahotana dia omboantsika, On le condamne. omboantsika ny fahotana. Le Seigneur aime le pécheur. Hein. Jesosy dia tian'ny mpanota, C'est pour cela qu'il est venu dans le monde, izay no nahatongavany teto amin'izao tontolo pour izao nous sauver. mba hamonjy antsika. Pendant que nous étions pécheurs, Tamintsika mbola mpanota il nous a aimés. dia efa tia antsika izy. Il est mort à ma place. Maty teo amin'ny toerako izy, Il est mort à ta place. ary maty teo amin'ny toeranao Parce izy. qu'il nous a tant aimés. Satria izy tena tia antsika loatra. Amen. Amen. Mais ce Dieu-là, il est saint et il est juste. Fa io Andriamanitra io dia masina sy marina. Puisque nous sommes ses enfants, Ary isika satria zanany nous avons besoin aussi de vivre dans la sainteté, dia mila mianao anatin'ny fahamasinana ihany koa dans la isika zany. crainte du Seigneur. Ao amin'ny fatahorana ny tompo. Voilà ce qu'a dit Pierre. Izao ny tenen'ny Petera 1 Pierre 1. Petera voalohany On va lire le verset 14 à 16. toko voalohany andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny amin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Amen. Amen. Comme des enfants obéissants. Tahaka ny zanaka manoa, Ne vous conformez pas, ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois. tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny, Parce que nous étions dans l'ignorance. satria tsika tao amin'ny tsy Mais fahalalana. maintenant, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Fa ankehitriny sika efa tsy ao anatin'ny tsy Nous avons fahalalana du intsony. discernement. Efa manana fahazavana Le isika. Seigneur nous a ouvert les yeux. Efa nanokatra ny masontsika ny tompo. Donc, nous ne pouvons pas nous comporter comme des gens qui vivent dans l'ignorance. Dia tsika izany tsy afaka mitondra tena tahaka an'ireo olona ao anatin'ny tsy Nous avons fahalalana. besoin de nous identifier à notre Seigneur, Fa mila manaka isika ny tompontsika d'être saint comme lui-même est saint. ho masina tahaka azy izay masina. C'est-à-dire ressembler à notre Père. Izany hoe mitovy amin'ny raintsika. Parce que nous sommes des enfants légitimes. Satria tsika dia zanaka tena izy. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens ont vraiment du mal à se libérer, à se séparer du monde. Tena betsaka ny kristianina manasarotra azy ireo ny hiala amin'izao tontolo izao. Ils veulent avancer avec le Seigneur, Dia androso miaraka amin'ny tompo izy mais tout en regardant derrière, fa mijery any aoriana ihany. tout en ayant le regard vers le monde. Manana fijery any amin'izao tontolo izao ihany. Vous vous rappelez ce qui s'est passé par rapport à la femme de Lot? Tadidinareo ny zavatra nitranga tamin'ny vadiny Lot. Quand le Seigneur voulait les appeler, les faire sortir de Sodome et Gomorre, Rehefa ny tompo nanalan'izy ireo tao Sodoma sy Gomora, il leur a dit, ne vous arrêtez pas, dia niteny tamin'ireo hoe aza mijanona ne ianareo regardez pas en arrière. ary aza mijery ny any aoriana. Ce qui est en arrière, il est déjà passé. Satria izay any aoriana dia efa lasa Vous izany. avez un autre objectif. Fa manana tanjona Vous avez une autre ianareo. destination. Manana lalana hafa ianareo. Vous avez un autre objectif. Misy tanjona hafa ho Et fixez anareo. votre regard vers votre but.
dia aoka ny masonareo hibanjona an'io Ne regardez tanjona pas en arrière. aza mijery any ariana ianareo. Mais le cœur de la femme de Lot était encore attaché à Sodome et Gomorre. Fa ny fombavady Lota dia mbola tafafatotra tamin'ny Sodoma sy Gomora. Elle s'est retournée pour regarder. Dia nitodika izy nijery. Qu'est-ce qui s'est passé? Dia inona zavatra Elle est nitranga? devenue une statue de sel. Lasa vongatsiry izy. Lorsque nous avançons avec le Seigneur, Fa rehefa mandroso miaraka amin'ny tompo mais que nous isika continuons à regarder en arrière vers le monde, dia nefa isika mitoy mijery any ariana zany hoe nous zao tontolo devenons zao. stériles. Dia lasa tsy mamokatra isika. On ne peut pas avancer. Tsy afaka mandroso isika. On est stérile. Tsy mamokatra isika. Nous n'avons rien à voir avec le monde, Tsy manana fifandraisana amin'izao tontolo ni zao les fotsiny choses de isika. ce monde. Na ny zavatra eny amin'izao Nous avons tontolo besoin zao. de toujours continuer à suivre le Seigneur Fa tena mila mitohy isika. À écouter le manaraka Seigneur. ny tompo, miaino ny tompo et pour savoir où est-ce qu'il veut nous conduire, où est-ce qu'il veut nous diriger. mba hafantarantsika hoe aiza ny tia nitondrana antsika sy hitariana antsika. Amen. Amen. Être chrétien, c'est une attitude. Ny atao hoe kristianina dia toetra. Ce n'est pas, comment dire ça, un mode de vie. Tsy hoe fomba fiaina fotsiny ilay izy. On voit le dimanche par exemple, les gens s'habillent comme ça, moi aussi je m'habille de la même manière. Tsy hoe rehefa alahady ohatran'izao ny fiakanjon'ny olona dia andeha hanao fiakanjo ohatr'izao Il koa. faut aller à l'église, moi aussi je vais à l'église. Tokony hoe makany am-piangonana dia mandeha makany am-piangonana koa. Il y a une manière de parler, moi aussi j'ai cette manière de parler. Misy fomba fiteny dia ataoko koa izay fomba fiteny izay. Ça c'est la mode. Zay lamody. Comme il y a la mode du monde, Ohatrany hoe misy ny lamody eny amin'izao il y a tontolo aussi une izao. mode chrétienne. Dia misy koa ny lamody ny kristiana. Mais ce n'est pas une mode de vie, Fa ilay izy tsy hoe fombafomba c'est fiainana. un style de vie. Fa C'est une vie, voilà. fa fiainana. C'est une vie. Fa fiainana ilay izy. Amen. Amen. Et cette vie, Ary io fiainana io elle commence à l'intérieur. dia manomboka any anaty ilay izy. C'est pas quelque chose qu'on fabrique. Tsy hoe zavatra amboamboarina io. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Fa zavatra miainga avy any anaty. C'est le fruit de l'œuvre du Seigneur en nous. Vokatry ny asan'ny tompo ao anatintsika. Nous laissons la main du Seigneur travailler en nous, Avelantsika ny tanan'ny tompo hiasa ao nous anatintsika. transformer. Anovatsika. Ça fait mal, Marary ilay mais c'est pour izy. notre bien. Fa ho amin'ny mahatsaratsika izany. Ça nous transforme pour que nous devenions à l'image du Seigneur. Manovatsika izany mba ho tahaka ny endriky ny tompo isika. Vous savez, le monde, il est comme son prince, il est malin. Hitanareo izao tontolo izao dia ohatry ny andrinany ihany izy Il nous propose fetsifetsy. des choses vraiment subtiles qu'on ne peut pas vraiment remarquer. Me zavatra tsika izy izay zavatra mety hoe kelikely tsy dia tsy arakitsika tsara loatra. Des petites choses qu'on commence à accepter. Zavatra kelikely izay miekentsika tsy kelikely. Non, ça fait rien, ça va. Tsy maninona izany e. On accepte et ça prend de plus en plus de l'ampleur dans notre vie. Manaiky isika dia me mahazo toerana tsy kelikely izany eo amin'ny fiainantsika. De petites habitudes qui se développent dans notre vie. Fahazarana kely izay me ngezangeza eny eo amin'ny fiainantsika. Me Ou lehibe des ihany. petites habitudes qui ne veulent pas s'enlever de notre vie. Misy fahazarana izay tsy mety miala eo amin'ny fiainantsika. Et ça prend de l'ampleur. Ary me mahazo toerana izany. Il y a un jour, un jeune homme est allé voir son pasteur. Indray andro izay nisy tanora zazalahy nantona amin'ny pasteurany. Et il a dit à son pasteur, tu sais, pasteur, j'ai une faiblesse, Dia niteny tamin'ny pasteurany izy hoe hitanao pasteur za manana fahalemena. mais c'est une petite faiblesse. Fa fahalemena kely. Je peux me débarrasser facilement de cette faiblesse. Afaka miala amin'izany fahalemena izany mora amiko miala amin'izany fahalemena izany. Alors le pasteur lui a dit ceci, Dia
dia ozy le pastera taminazy Est-ce que tu peux m'arracher ce petit gazon là? afaka hongotanao ve io bozaka kely io Eh, il a arraché facilement le gazon. dia tena mora taminy nanongotra an'le bozaka Et il lui a montré un peu un petit buisson. dia nampiseho Un buisson. dia nisy ngezangeza kokoa le bozaka zany bozaka ngezangeza kokoa Elle lui a dit, est-ce que tu peux m'enlever ça? dia afaka esorinao ve io ozy le pasteur taminazy Et il a dit, oui, bien sûr, je peux enlever ça. dia ozy izy hoe oe afaka esoriko zany ka Alors, si la première fois, il a utilisé seulement une main, tamin'ny voalohany izy a tanana fotsiny nanesorany anazy la deuxième fois, il lui a fallu utiliser les deux mains. tanana ray fotsiny tamin'ny voalohany a fa tamin'ny faharoa tsy maintsy tanana anankiroa nanongotany azy Et il a réussi à arracher le petit buisson. dia afaka le bozaka zay efa somary ngezangeza Et après, le pasteur lui a dit, est-ce que tu peux m'arracher cet arbuste? dia ozy izy indray le pasteur taminazy hoe afaka hongotanao avy io hazo kely io Il a dit, mais c'est pas facile ça. dia ozy izy hoe otrony zany a Essaie quand même d'enlever. tsy ozy le pasteur andramo kely e Il a fourni beaucoup d'efforts tena nila ezaka be taminazy pour mihitsy pouvoir déraciner le petit arbuste. mba ahafahan'le hazo tafahongotra hatramin'ny fakany Et enfin, il lui a dit, est-ce que tu peux m'arracher cet arbre-là? dia ozy izy amin'izay le pasteur taminazy hoe afaka isorinao ve io hazo ngeda be Il io a dit, mais c'est pas possible, tu plaisantes. dia ozy izy hoe manany any avy ianao hoe tsy afaka atao zany Et le pasteur, en ce moment, il lui a dit, c'en est de même pour les petites faiblesses. dia ozy izy le pasteur taminazy hoe tahaka an'izany ihany koa ny fahalemena kely Tu les traites pas, rehefa tsy karakarainao zany a ça grandit dia melehibe io de plus en plus. melehibe hatrany Et ça hatrany devient de plus en plus difficile de l'arracher. ary mesarotra ny manala Ça an'izany devient une addiction. ary tonga fatotra le izy Voilà pourquoi ary izay ny antony nous hoe nous avons vraiment besoin d'avoir horreur du péché. tena mila mankahala fahotana isika Parce que le péché, satria ny fahotana petit ou grand, na lehibe na kely a il nous sépare de Dieu. dia manasaraka antsika amin'ny tompo Parce qu'il n'y a Amin'Andriamanitra. aucune relation satria tsy misy ifandraisany a entre Dieu et le péché. amin'andriamanitra sy ny fahotana Nous sommes une race élue. fa sika dia taranaka voafidy Nous appartenons à Dieu. ary an'andriamanitra isika Amen. amen Le péché, on le réprimande. ny fahotana dia On va lire Éphésiens chapitre 5, le dao verset isika maka 11. ny boky ny efesianina toko fadimy andiny faraiky amby folo Éphésiens 5, 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa fa leo mananatra izany Il faut les condamner. mila mananatra an'izany isika Certains peut-être diront, mais vous êtes légaliste. ny sasany mety hiteny hoe nareo tena mpaninara-dalàna be Vous n'avez pas de l'amour. tsy manana fitiavana nareo Dieu est amour. andriamanitra dia fitiavana Oui, mais il ne faut pas oublier que Dieu est saint et juste. fa azadintsika fa andriamanitra koa dia marina sy masina On ne condamne pas la personne. tsika dia tsy manameloka an'le olona On ne réprimande pas une personne. On ne tsika condamne dia pas tsy une personne, manameloka an'le olona mais on réprimande le péché. fa tsika dia manameloka fahotana Nous avons besoin de nous approcher davantage du Seigneur. tsika dia mila manantona bebe kokoa any tompo Il a encore les bras ouverts satria dia mbola misokatra ny pour tanany nous accueillir mba handray atsika lorsque nous confessons nos péchés. rehefa miaiky ny fahotantsika isika Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. dia matoky sy marina izy ka hamela ny elokontsika Il n'y a pas de petits et de grands péchés. tsy misy hoe fahotana kely na fahotana be Pour Dieu, un péché, c'est un péché. fa amin'andriamanitra rehefa fahotana dia Et là où il y fahotana a un péché,
Ary eo amin'izay misy fahotana il y a une séparation avec Dieu. dia misy fisarahana amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Je dis bien séparation. Teneniko tsara mihitsy hoe fisarahana. Il n'y a pas de lien entre le péché et Dieu. Tsy misy fifandraisana mihitsy amin'ny fahotana sy Andriamanitra Pour les enfants de Dieu, ho an'ny zanak'Andriamanitra. il n'y a pas de compromis possible. Tsisy marimaritra iraisana afaka mitranga mihitsy Parce que la nature de Dieu satria ny natioran'Andriamanitra a horreur du péché. dia mankahala fahotana. Amen. Amen. On va lire un dernier passage Amaky andalatsoratra masina farantsika dans 2 Corinthiens, ao amin'ny Korinthiana faharoa chapitre 6. toko fahenina. C'est un passage que nous connaissons très très bien. Andalatsoratra masina dia fantatsika tsara mihitsy. 2 Corinthiens, chapitre 6. Korinthiana faharoa toko fahenina On va lire du verset 14 au verset 18. manomboka amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafalo ambin'ny Ne vous unissez pas aux infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. mandomboka eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo aza mety asiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no hiombonany mazava sy ny maizina ary inona no hifanarany Kristy sy Beliala ary inona no iraisan'ny anjara mino amin'ny tsy mino ary inona no hikambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy oloko koa mivoa eo aminy anareo ka misara aminy ho Jehova ary aza manendry izay tsy madio ary izao dia handray anareo ary ho rainareo aho ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy ho Jehova tsotoa. Ce passage nous montre bien vraiment la différence. Io andalana io dia tena mampiseho antsika ny mahasamihafa. Toi et moi, nous sommes le temple du Dieu vivant. Fa isika senao dia tempolin'Andriamanitra velona. Dieu habite en moi et en toi. Ary Andriamanitra dia mitoetra ao anatiko sy ao anatinao. Amen. Amen. Et donc pour cela, Ary noho izany s'il y a encore des attaches raha ohatra ka mbola misy fatotra avec le monde, amin'izao tontolo izao, avec les choses du monde, amin'ny zavatra izao tontolo izao, Dieu nous invite à couper ces attaches, dia Andriamanitra dia miantso antsika mba hanapaka an'izany à fatotra couper izany, tout ce qui nous lie avec le monde et les choses du monde. hanapaka izay mampifandray antsika amin'izao tontolo izao sy ny zavatra izao tontolo izao. Ne touchez pas à ce qui est impur, Aza mikasika izay tsy madio parce que le Seigneur nous a purifiés. satria ny tompo dia efa nanadio antsika. Amen. Amen. On ne peut pas prendre plaisir Tsy aux afaka- choses impures. tsy afaka mahazo aina antsika ao anatina zavatra tsy madio Ça doit nous dégoûter. fa tokony hamparikoriko antsika izany. Amen. Amen. C'est dégoûtant, Tena hoe maharikoriko les choses du monde. ny zavatra izao tontolo izao. Il y a beaucoup de choses du monde qui attirent Be dia be ny zavatra izao tontolo izao izay misarika à travers la télévision, amin'ny à fahitalavitra, travers les réseaux sociaux. amin'ny alalan'ireo tapajotra sosialy. Parfois, il n'y a pas de filtre. Indray tsisy sivana. Tout ce qui passe, on regarde.
sy zavatra mandalo rehetrarehetra dia jerentsika On daholo est tenté. makafanatsika On est tenté à regarder, ary tsika dia azo mpanahy hijery an'izany à écouter hiaino an'izany nos fréquentations à l'école, dans le lieu de travail, dans le quartier où nous sommes. ny fifandraisantsika any ampianarana any ampiasana any amin'ny fokotany izay misy atsika Mais le Seigneur, il est catégorique. fa ny tompo dia tena entitra tanteraka C'est pourquoi sortez du milieu d'eux izay ny tenenana hoe mivoa eo aminy ianareo et séparez-vous, dit le Seigneur. ka misara aminy hoy Jehovah. Sortez et séparez-vous. mivoa ka misara aminy Notre attitude parfois, lorsque nous choisissons d'obéir le Seigneur, indray tsika rehefa misafidy ny ankatohan'ny tompo a ça peut provoquer des problèmes dans notre famille. dia mitondra olana izany eo anivon'ny ankohonantsika Parce que nous n'en fait pas comme tout le monde. satria tsika tsy manao ohatrany ataon'ny olona Nous rehetra préférons obéir le Seigneur satria tsika mankatohan'ny tompo plutôt qu'aux hommes. aleotsika mankatohan'ny tompo toy izay olombelona Et c'est ça l'épée. ary izay le sabatra Il y a une épée qui tranche. misy sabatra izay manasaraka Ça crée des divisions au niveau de la famille. mitondra fisarana eo anivon'ny ankohonana Je ne dis pas que le Seigneur nous encourage à nous séparer de notre famille. C'est pas ça. za tsy miteny hoe ny tompo dia mampirisika atsika hiala eo amin'ny ankohonantsika Mais je parle des pratiques. fa miresaka fomba fanao Il y a s'il y a des pratiques qui ne rendent pas gloire au Seigneur, raha ohatra misy fomba fanao izay tsy manome voninahitra ny tompo ou des pratiques qui nous ramènent dans le monde, na hoe fomba fanao izay mitondra atsika eny amin'izao tontolo izao indray on doit savoir qui obéir. dia tokony fantatsika hoe iza ny tokony ho akanto aviny On doit savoir qui suivre. tokony fantatsika hoe iza ny tokony ho arahantsika Allons-nous suivre le monde, anaraka an'izao tontolo izao ve isika vivre comme le monde, hiaina tahaka an'izao tontolo izao ve isika ou suivre le Seigneur? sa anaraka ny tompo Obéir le Seigneur. akatohan'ny tompo Le monde passe et ses convoitises. ny mandalo izao tontolo izao sy ny filany Ça passe le monde et ses convoitises. mandalo izao tontolo izao sy ny filany Allons-nous nous attacher à des choses qui passent, isika ve dia famatotra amina zavatra qui vont mandalo nous détruire? izay hamotika atsika C'est très sérieux la volonté de Dieu, frères et sœurs. Hein. tena hoe zavatra Oui, c'est tena très zavatra sérieux. matotra ny sitrapon'andriamanitra lalasana pavy Parce que pour nous sauver, satria mba hamonjena atsika parce que c'est la volonté du Seigneur, satria izay ny sitrapon'ny tompo Dieu a sacrifié son Fils. andriamanitra dia nanao sorona ny zanany Et la volonté de Dieu pour toi et moi, ary sitrapon'ny tompo ho aisoanao a c'est de nous séparer du monde. dia nisarahantsika amin'izao tontolo izao Ça, c'est très sérieux aussi. ary izay koa dia tena zavatra matotra Est-ce que nous prenons la volonté de Dieu comme Dieu le considère aussi? tsika ve dia mandray ny sitrapon'andriamanitra tahaka ny fiheveran'andriamanitra an'izany Parce que la volonté de Dieu, elle est très sérieuse pour lui. satria ny sitrapony a dia tena hoe zavatra matotra ho azy Mais est-ce que la volonté de Dieu, elle est aussi sérieuse pour toi et moi? fa ny sitrapon'andriamanitra koa ve dia tena matotra ho aisoanao Parce que dans la volonté de Dieu, satria ao amin'ny il sitrapon'andriamanitra n'y a pas de sentiment. dia tsisy fihetsem-po ao La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. fa ny sitrapon'andriamanitra dia Et nous sitrapon'andriamanitra avons besoin d'être sérieux dans ce domaine. ary mila matotra isika eo amin'izay lafin'izay Dans le monde, il y a des petites choses qui nous attachent facilement. eo amin'izao tontolo izao a dia misy zavatra kely be dehibe izay mora mamatotra atsika Il y a beaucoup de choses qui nous attirent facilement. misy zavatra kely be dehibe izay mahasarika atsika Quand on est négligent, rehefa tsy dia miraharaha loatra on se isika dit non, c'est une petite chose. ka miteny hoe ay zavatra kely io Mais cette petite chose, elle va grandir. fa io zavatra kely io a dia lehibe io Elle va devenir un grand arbre dia ho tonga hazo ngeza be io ou même une forêt.
na ala ray manontolo mihitsy arany. Et ce sera impossible de décimer cette forêt. Dia tena ho sarotra ao antsika ny andravan'izany ala izany. Frères et sœurs, Raha lasanabavy a, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, tsy hoe mampitahotra ho an'izaniza akory, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. satria tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Mais si Jesosy. nous sommes faibles, Fa raha malemy isika nous avons besoin de reconnaître notre iniquité, dia mila miaiky ny elokosika isika de nous approcher du Seigneur, dia manantona ny tompo, car il est fidèle et juste, satria izy a matoky sy pour marina nous pardonner et pour nous purifier de Ah. toute iniquité. ka hamela ny elokosika rehetra. Amen. Amen. Nous sommes un corps. Tsika dia tena iray, Nous ne pouvons pas nous isoler avec notre faiblesse. tsy afaka hoe miataka isika miaraka amin'ny fahalementsika, Le corps, il est là pour se soutenir. fa ny tena dia eo mba hifanohana. Amen. Amen. Venez, on va prier ensemble. Tongava hiaraka hivavaka miaraka isika, Nous allons porter ensemble cette croix. hiaraka hitondra ny hazo fijaliana io isika. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Isika dia eto mba hifanohana. Si nous restons dans notre coin, Fa tsika raha mijanona any amin'ny toerana misy atsika fotsiny a, on risque d'être la proie du malin dia ho lasa azan'ny fahavalo isika, qui va nous harceler, izay hanenjika atsika, nous dévorer andravantsika, andrapaka atsika, et faire tout ce qu'il veut. ary hanao izay tiany izy. Frères et sœurs, Raha lasana le bavy a, Seigneur nous aime. tompo dia tia atsika. Le Seigneur nous aime. Ny tompo dia tia atsika, Il ne condamne personne. ary izy dia tsy manameloka an'izany izy. Peut-être il a apporté la lumière dans notre cœur ce matin. Mety hoe nitondra ny fahazavana eo anatin'ny fotsika izy tamin'ity maraina ity. Peut-être nous avons vu notre condition. Mety hoe nahita ny toetra tsika tamin'ity maraina ity, Mais le Seigneur, il est là fa ny tompo dia eto pour nous guérir, mba hanasitrana pour nous atsika, pardonner, hamela ny elokitsika, pour nous restaurer. ary hamerina amin'ny Parce laoniny que nous atsika, sommes ses enfants. satria tsika dia zanany. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Hiaraka hitsangatsika. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es par rapport au monde. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao manoloana an'izao tontolo izao a. Je ne sais pas dans quelle position tu es par rapport au Seigneur. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao eo anatrehan'ny tompo, Mais une chose est sûre, fa ny zavatra azo antoka, le Seigneur ne te condamne pas. ny tompo dia tsy Le manameloka Seigneur anao. ne t'accuse pas. Ny tompo dia tsy manameloka anao. Peut-être il y a encore des choses qui t'attachent à ce monde. Mety hoe mbola misy zavatra mamatotra Le anao Seigneur te amin'izao tend la tontolo main izao. ce matin. Fa ny tompo dia manatsotra ny tanany aminao amin'ity maraina ity, Il veut te libérer. dia hanafaka anao izy. Car si le Fils t'affranchit, Satria raha ny zanaka no si manafaka, le Fils nous affranchit, raha ny zanaka no nous serons manafaka, réellement libres. dia ho afaka tokoa itsika. Réellement libres. Ho afaka tokoa itsika. Nous voulons prier. Hiaraka hivavaka tsika. Si tu te sens faible, Raha ohatra ianao ka mahatsapa malemy a, si tu te sens attiré raha ohatra ianao ka mahatsapa ho voasarika, par le monde, voasarika izao tontolo izao, ça ne veut pas dire que tu es mauvais, hein? tsy midika izany hoe ratsy akory ianao, C'est ça la chair. fa izay ny nofo. La chair nous attire vers le monde. Ary nofo no mitarika antsika ho eny amin'izao tontolo izao. Si tu te sens faible, Raha ohatra ianao ka mahatsapa tena hoe tu as malemy a, besoin de la délivrance du Seigneur. mila ny fanafahan'ny tompo, Viens, nous allons prier ensemble. dia manatrona fa hiaraka hivavaka tsika.
La main du Seigneur, elle est toujours tendue. Ary ny tanan'ny tompo dia mbola mitsotra foana pour soutenir ceux qui sont faibles, mba hanohana ireo izay malemy, ceux qui sont dans le besoin. izay ireo anatiny tsy misy zavatra ilainy. Vous savez, sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Satria raha tsisy ny tompontsika dia tsy Et nous ne intsonona, pouvons rien. ary tsy afaka manao ninina Viens, nous isika. allons prier ensemble. Manatona fa hiaraka hivavaka tsika. Le Seigneur est là. Eto ny tompo. Le Seigneur veut nous libérer. Ny tompo dia te hanafaka atsika. Maintenant, c'est un temps de grâce. Tena hoe fotoana fahasoavana izao Ne prenons pas cette grâce en vain. ary ndao atsika tsy hanao tsintsinana izany fahasoavana izany. Reconnaissons notre faiblesse Andao itsika hiaiky ny fahalementsika et venons devant le Seigneur. dia ndao hanantona ny tompo. Là où nous pouvons puiser notre force. Izay afaka angalatsika Parce que ny notre hery, force est dans le Seigneur. satria ny herintsika dia ao amin'ny tompo. Viens, nous t'invitons. Dia manatona Nous allons prier ensemble. dia hiaraka hivavaka isika. Car le Seigneur est bon. Satria ny tompo dia tsara. Profitons de la bonté du Seigneur. Andao isika hanararoatra an'izany fahatsaran'ny tompo izany a. Coupons les liens Andao hanapaka ny fifandraisana rehetra avec tout ce qui nous ramène vers le monde. amin'izay mitarika atsika hiverina eny amin'izao tontolo Alléluia. izao. Merci Jésus. Merci Seigneur. Misaotra Jesosy, misaotra Viens, Tompo. nous allons prier ensemble. Manatona fa hiaraka hivavaka isika. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Misaotra Tompo. Merci Jésus. Viens, nous allons prier ensemble. Manatona fa hiaraka hivavaka isika. Alléluia. Alleluia. Le Seigneur est là pour toi Ny tompo dia eto anao, et il est là pour moi. eto izy ho ahy. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Viens, nous allons prier ensemble. Manatona fa hiaraka hivavaka isika. Ton Tu. 'Cause 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 'cause
Sati yanareo sayuri makane sati yanareo yatire mianara mikyu faizao anume yanareo fitsara makane sati
mikio fa izao anome anareo fitsarana makane sati ianareo sayuri makane sati ianareo yadire mianara mikio faizao anume anareo fitsarana anume fitsarana anare fitsarana. Alleluia. Ao anatin'izany toe-panazany ihany no dia andray fanasan'ny tompo ary latabatra ny tompo amin'ity maraina ity. Minao hoe ianao izay tena vonona ny amponao any satria niteny Andriamanitra androany ary tena tia hanavaka antsika ny tompo. Tia hanavaka antsika ny tompo eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary minao hoe tsy vitan'ny herintsika izany na nitanjatsika. Ary androany mbola misokatra ao antsika ny latabatry ny tompo izay tandindo lay mofo ilay tandindo ny tenan'i Kristy izay nivaky vakiana, dia nikapoaka ilay tandindo ny rano Jesosy izay nalatsany ho antsika, tsy amin'ny fahazaka na rahalasy anaba fa fantatro hoe androany indray dia misy fahasoavana misokatra ao antsika tsirairay avy izay vonona ao anatin'izany. Ary mbola namafy hatrany ao anatintsika hoe tompo, betsaka ny zavatra tsy maintsy aretako Andriamanitra ray, betsaka ny zavatra tsy maintsy tena hoe misy décision mila raisiko tompo. Efa nao a Jesosy, fa raha inana ny mofo androany dia mahatsiaro tena mahatsiaro ilay tenanao Kristy izay niakitra ny mafy, tenanao Kristy izay nikapohana, tenanao Kristy izay niakitra ny kapoka 7:30 ary mafy taminao zany Jesosy. Fa androany dia ampiraisinao amin'izao fandraisana fanasan'ny tompo izao, amin'izany fahorinany entinao zany. Dia tsy handray an'izany tsika mety hoe fahazarana fotsiny rahalasy anabavy, fa isaintsainany anatintsika andry hoe aiza ho aiza ny misy Jesosy hoe manahoana tompo, mbola vonona ve satria zava-panatoko ny zavatra ho raisitsika amin'ity fotoanandroany ity. Doa tsika hivavaka dia ametraka an'izany fotoan'izany eo ampelantanan'ny tompo. Raha eo mankasitraka feno anao izay satria tsy hampanay tokoa Andriamanitra ray, fa mbola manome anay fahasoavana hatrany ianao Andriamanitra. Mivelatra eo anoloanay Andriamanitra ray ny fanasanao Jesosy, ny mofo izay tandindo ilay tenanao izay nivaky vakiana, ny aretanao ny mafy, ny aretanao ny kapoka, ny aretanao ny fampijaliana, ary nikapoaka ilay tandindo n'ilay ranao Jesosy izay nalatsaka ao fanavotana anay, fanadiovana anay. Ary izay tsirairay avy Andriamanitra ray amin'ny mahafiangonana dia manaraka anao izay Jesosy, manaraka ny alehanao izay Jesosy. Marina fa miakitra zavatra maro izay, isan'ny karazany avy tompo, fa mino izay Jesosy fa rehefa mibanjina anao izay, mibanjina ny nandiananao, mibanjina ny nalehanao izay Jesosy,
dia ao anatin'izany koa dia manome fahasoavana ao anay ianao. Ka raha latabatra aminao izay amin'ity fotoanandroany ity, dia araka ny teninao hoe ataovy izao fahatsiarovanao izy ny teninao Jesosy. Dia mahatsiaro an'izany lalina andehananao zany zay Jesosy a, mba hahafahanay tena miombona amin'ilay fahafatesana, miombona amin'izany fahafatesanao zany, ary araka hiatsangana aminao koa Andriamanitra ray. Dia Tompo tena aoka hiasa indray ianao, tena hitany fananay ianao androany. Raha andray izahay androany Jesosy a, tena makasitraka feno anao izahay a, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra Tompo, fa tena te hitany fananay hatrany ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy androso isika dia andray a, ny kapoaka sy ny mofo isika izay tena vonona ao anatintsika ao a, andray ny fanasan'ny Tompo amin'ny tsy marain'ity. Misaotra eram-po hoanao, riray masino satria nomena hoanay Jesosy sy zanakao. Hoanao misaotra eram-po hoanao, riray masino satria nomena hoanay Jesosy sy zanakao. Raha eo makasitraka anao izahay a, ny tananay ny mofo androany Jesosy, ary tandindo ilay tenanao izay nivaky vakina Jesosy a. Ary tsy mihinana an'izany izahay amin'ny mety hoe fahazarana fotsiny androany, fa tena misaintsaina ny anatinay tsirairay ihany, satria araka ny teninao Tompo dia raha mihinana sy misotro izay Andriamanitra dia lasa ho fitahiana ao anay zany, raha tena mihinana an'izany amin'ny fo madio mahitsy izay Jesosy a. Misaotra Jesosy ary ny amin'ny tenanao, dia samy mihinana ny mofo isika androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny ranao a, ilay fanetjena vaovao Jesosy a, raha izay nalatsaka ao fanadiovana anay a, izay fantatray hoe mbola miteny zany raha latsaka izany amin'izao fotoana izao a, makasitraka anao Jesosy a, dia samy misotro ny kapoaka isika. Halleluja. Misaotra anao Tompo, na makasitraka feno anao izay fa fahasoavana lehibe eo anay Jesosy, nahafahanay tena mikambana aminao amin'izany fahafatesanao izany a. Dia ianao Andriamanitra ray, ilay Andriamanitra izay fantatro hoe mitandry fananay izy, mba hahafahanay Tompo a tena mbola hijoro marina hatrany ao aminao a,
ary ahitra mety zavatra maro samihafa izay mbola ao atrehanay a dia avegna aminao ny voninahitra rehetra ny fankasitrahana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a amen amen dia samy tain'Andriamanitra daholo a anao filazana vetivety isika dia makasitraka atsika izay nanaraka ny vantana tamin'ity maraina ity a dia mino fa ny tain'Andriamanitra koa ianareo a dia manasanao hatrany izy isaky ny alahataka an'izao a eto amin'ity toerana ity samy tain'Andriamanitra daholo tsika izay manaraka amin'ny vantana